Nitsidika ny tsenan'ny asa tanana eny Apoasara ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana Lilira Faralahy niaraka tamin'ireo mpanao gazety mba hijery fotony ny zava-misy sy henoana ny olana sedrain'ny mpanao asa tanana. Eto amin'ny tsenan'ny Apoasara, tsenan'ny asa tanana eto amin'ny Apoasara ny ministeran'ny fizahantany miaraka amin'ireto délégationna rehetra fizahantany sy asa tanana miaraka amin'ireto délégationna rehetrarehetra. Ny tanjona dia tsotra taorian'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa tanana dia nampanantena an'ireo mpanao asa tanana isika fa hitsidika an'ireo tsena lehibe anankidimy eto Antananarivo. Efa vita ny an'ny Senam sy ny teny amin'ny Jigambotrimanjaka izay mbola mila iverenana moa fa betsaka tsy voatsidika dia andro hoany indray zany sika anio sika dia manohy ny eto amin'ny tsenan'ny Apoasara dia ny tsenan'ny Andravoahangy raha tratra moa zany dia manenjika kotsika ny amin'ny Kom dia Ambotrimanjaka mbola mamarana azy amin'ny deuxième vague. Tsotra ny antony miezaka mahazo hoe inona no etaeta, inona ny zavatra andrasan'ny mpanao asa tanana raha ny olana tsirairay tsy voavatsika daholo fa ilay olana iraisana aloha no ezahan'ny ministera hidirana an-tsehatra. Nambaran'ny ministra fa taorian'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa tanana dia efa nampanantena ny ministera idiny ny fotony hiaona amin'ireo mpisehatra. Tafiditra ao anatin'izany ny fitsidihana ny tsenan'ny Apoasara sy Andravoahangy mba ahafahana mamantatra sy mamahy ireo olana iraisan'ny mpanao asa tanana. Anisan'ny olana lehibe nahavotra ny fahasarotan'ny fanondranana asa tanana malagasy sasany any ivelany. Araka ny fanazavan'ny ministra dia efa misy didim-panjakana napetraky ny ministera hanamorana sy hamahana izay olana izay mba ahafahan'ireo mpanao asa tanana mampivelatra ny tsenany sy mampiroborobo ny fanondranana ny vokatra vita malagasy. No amafisin'ny ministra fa hanohy ny fifampidiniana amin'ireo mpanao asa tanana ny ministera mba ahitana vahaolana maharitra sy hanohanana ny fampandrosoana ity sehatra ity izay anisan'ny mampiroborobo ny fizahantany sy ny toe-karena eto Madagasikara. Be dia be ny mpanao asa tanana malahelo satria rehefa tonga ilay mpizahatany mividy an'ilay asa tanana dia rehefa tonga ny vato dia tsy afaka avoaka kory ilay entana. Dikany lasa tsy mividy ilay olona. Vokatra zavatra izay zany dia efa eo ampamola volany izahay ny décret ahafahana miady ho an'ny mpivarotra sy mpanao asa tanana ny amin'ny hoe rehefa voatravaillé kosa ilay zavatra dia tokony ho azo aondrana fa tsy misy dikany zany raha hividy azo tsara tarehy ilay olona aveo andeha ho ariana ilay satria sakana ny doany dia mivarotra sy ny sisa. Izay no mahatonga ministera mijoro ho mifampitantana sy mifanohana amin'ny mpanao asa tanana dia mamolavola ny décret io izay ary hoentinay hiadivana eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernement sy ny filan-kevitry ny ministra io décret io rehefa vita soma tsara ny famolavolana azy. Mifamatotra ny asa tanana sy ny fizahantany ka aorian'ny fitsidihana ataonay rehefa tena renay dia hoe be dia be ny olona mitsidika fotsiny fa tsy mividy. Betsaka ny guide izay mitarika an'ilay mpanao le mpizahatany dia ilay guide indray no mampirisika ilay mpizahatany hiady varotra mora an'ilay zavatra. Mandray ohatra ilay bisikileta tsara tarehy be teo anie dia raha ny asa natao tamin'iny ve dia 10,000 ny valeran'iny. Ho an'ny malagasy azoko ihany hoe izay zany mba mianatra tsika manjifa raha anaingo ny frigo tsika ve dia zavatra ny vahiny atao mainona tsy alaina reny zavatra tsara tarehy reny efa misy afana andreby afana mametaka azy amin'ny frigo mba tena hoe vita malagasy ilay zavatra toe-tsaina mihitsy no mivadika vita malagasy manomboka eto.